Tsy zavatra vaovao akory ny saika natao Toasoavinandriana fa fanohizana an'ireo dynamisation natokotiko Madagasikara izay efa natao tamin'ny toerana sy faritra maro. Hitantsika farany teo ny teny Amparafaravolo sy distrika Ambatondrazaka. Saika ho atao izany androany teo amin'ny distrika Soavinandriana fa tsy nahazo alalana. Ny antony izay nivaliteny men'ny préfet sy ny chef distrika dia hoe tsy azo anaovana hetsika ara-politika ao Soavinandriana. Ny omaly anefa dia nisy hetsika politika tao Soavinandriana. Ninona mety antony ho lazana hoe tsy hetsika politika iny dia ny zavatra nisy tao aloha sy ny filazana meloa ny zavatra ho atao dia hetsika politika. Ary ny betsaka ny sary manaporofo an'izany na ny fiara-pitatitra ny olona raha milaza hoe TGV avariana na TGV inona zany hetsika politika zany. Ary izay ny zavatra nisy teo Soavinandriana. Inona ny anton'ireny? Tahotra ny mpitondra tsy ahafahan'ny fanoherana maneho hevitra sy mampiseho ny herin'ny fanoherana. Ary ny mpitondra dia matahotra izay herin'ny fanoherana izay. Tsy tonga ho azy ireny satria nandeha ireny teny anivon'ny distrika Amparafaravolo, ireny ny vokatra. Nandeha ny distrika Ambatondrazaka, ireny ny vokatra. Na niezaka ary ny teo anivon'ny fitondrana, nanao famorina olona ihany koa tamin'ireny toerana avy nandohan'ny lovan'ny tim ireny dia alohan'ny sary ny tena iza ny natanjaka. Ny ankilany izay fiantsonan'ny olona resy lahatra ny tonga. Ny andaniny hialoavana spektakla isan-karazany. Fa manaona nefa ny vokatra izay. Ary izay tahotra izay no antony nandraisan'ny fitondrana fanapahan-kevitra tsy nanohizana intsony izay hetsika tao amin'ny distrika Soavinandriana izay. Satria raha mbola tanteraka izay hetsika izay dia nisy indray ny alahady sy alatsinainy dia nisy ny fampitahana dia hitantsika. Ary hita an'ireo vondrona Europeana tonga teto amintsika manao ny mission an'ireo hoe makaiza ny tendance ary makaiza ny herin'ny politika misy eto amin'ny firenentsika zany. Ny an'ny faraherin'ny mpitondra zany dia nanakana an'izay hetsika nataon'ny tokotiko Madagasikara izay mba tsy ahafahana manao an'izay fampitahana izay intsony. Dia nampiasa ny forsa rehetra teo am-pelantanana izy nampiasainy ny fahefan'ny chef distrika nananao an'izay deux poids deux mesures izay ary samy hetsika ara-politika natao ny TGV mahazo ny TIM tsy mahazo. Ary eo dia mbola misarika ihany koa amin'ny resaka fahafahana mivezivezy sy ny fahafahana maneho hevitra satria na dia nandeha nidina tany ary ny filohan'ny antokotim izay tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny hetsika saika atao androany alatsinainy ny fivavahana nalehany tany ny alahady satria voasy izy tamin'izay fanompompy fivavahana izay zany filohan'ny antokotim zany sady efa nitantana teo anivon'efitsika ima tamin'ny fotoan'andro nahazo ny fanasana mazava izy atongavana amin'ny toerana io dia nisakanana teny an-dalana mbola afangaro amina resaka politika ihany ilay izy dia hoe tsy mahazo mandeha ianao fa miandro toromarika ny filoha moa nandeha ihany ary tsy vitany hoe sakanana fa mbola narahana hatrany amin'ny toerana naleha an-tany mihitsy. Zany rehetra zany dia manao intimidation atao daholo zany izay antso-dray maro isan-karazany ahafahana mandemy ety anivon'ny fanoherana. Ka ny zava-misy zany zao dia ny mpitondra manao an'izay fahefana rehetra eo am-pelantanana izay andemena ny fanoherana nefa io tsy ho takony hafenina satria raha nandalo tety zao ny vondrona Europeana nanao ny tombanezaka tamin'ny fifidianana 2018 izay nanao recommandation maro. Ao anatin'izany ny fahaleovantenan'ny CENI, ao anatin'izany ny lista électorale, ao anatin'izany ny fahafahana miteny sy maneho hevitra. Dia nilaza mihitsy ireo vondrona Europeana ireo fa tsy mbola voazy ary tsy voanarahana izay recommandation natao zany ary dia ireny dia mbola manapirofo satria tamin'ny fandalovan'ny zareo eto mihitsy ny fihetsika ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ka tsy ho sarin'ny mpitondra ao anatin'ny fanaparan'ny fahefana ny fahamarinana izay tokony ho iseho eto anivon'ny firenena. Ny tombanezaka ny amin'ny mission ny vondrona Europeana izay nilaza recommandation maro efa nitansaiko teo hoe nilaza izy ny tokony hampahaleotena ny CENI, nilaza izy ny tokony isiny izay concertation nationale izay io izy ary nitsindriny tao mihitsy tokony hanao an'izay mialohan'ny fifidianana ary dia eto izay dia manamafy eto anivon'ny antokotiko Madagasikara ny tokony ho isiny izay ary tsy sarisarina concertation no atao satria sao dia atao ohatra indray ny eo anivon'ny fitondrana tsy ahazo vola hanaovana ny élection dia hanao an'izay sarisarina fitondrana izay fa tena mitaka ny isiny izay concertation izay iraisan'ny rehetra anjara andaminana ny zavatra misy eto amin'ny firenena mihitsy mialohan'ny fifidianana mba ho fifidianana madio sy aken'ny rehetra no tanterahana eto. Inona moa ny tena zavatra tokony ho ahitsy lalàna mahakasika ny fifidianana aloha
hatramin'izao zany raha ny lalantsika mahakasika ny fifidianana tsy misy mihitsy ny lalàna milaza ohatra ray voalohany amin'ny resaka pré-campagne électorale. Raha ny firenendehibe ny firenena mandroso voalaza ao anaty lalàna zany hoe heritaona meloa ve ny campagne électorale ny pré-campagne ny mandeha amin'izay voarin'ny lalàna daholo ny antoko politika amin'ny fihetsiketsehana ara-politika rehetra atao fa tsy sarotsaroana ohatr'izao dia ny eo anivon'ny fitondrana ihany ny afaka maneho hevitra. Ny faharoa mahakasika ihany koa ny resaka ny plafond ny propagande zany hitantsika zany tamin'ny 2018 isika firenena afrikanina tia mbola betsaka lavitra misy candidat izay lany amin'izao fotoana izao nandany vola be indrindra mihoatra ny any amin'ny firenena mandroso ary fanaovana ny campagne électorale teto ary zany mila hitsy satria tsy voalaza ny lalàna dia lasa miverina foana ao anatina fifidianana olona zany ny resaka fifidianana eto amintsika zany koa mila hitsy zany sationany fotsiny zany fa be dia be ny rafitra mahaleo tena eo anivon'ny seni seni atsika ne tsy mahaleo tena tenenina fotsiny zany hoe seni zany raha eo amin'ny raha eny amin'ny fohy be fotsiny zany ny seni mety ho azo lazaina mahaleo tena kokoa raha tsy tena ny olona ao anatiny izavy ny mpikambana ao anatiny zany iza ny nanendry azy ary raha tsy mangaiky ny seni rehetrarehetra raha midina eo anivon'ny distrika fotsiny dia eo anivon'ny CED zany commission électorale district ny chef district no mitantana an'izany nitarika an'izany midina eny anivon'ny fokontany ny CLRE commission locale ny recensement ny liste électorale iza no mitarika an'izany ny chef fokontany no mitarika an'izany iza no mandendra an'izany olona rehetrarehetra zany dia efa afaka hitarafatsika hoe misy ve ny indépendance seni sa tsisy ny vola ho ampiasaina izany avaisa misy avany mitondra ny akabeazany koa mampiasaina amin'izany ka zany ve ny mbola hoentintsika hikarakara fifidianana eto raha ny teny ny seni zao fa efa nandefa ny projet na décret izy nakany amin'ny fitondrana mahakasika ny refontina liste électorale fotsiny ka avokoa ny fitondrana rehefa aveo dia amoaka décret mahakasika an'izay refontina liste électorale zay fotsiny dia aveo anao concertation mahakasika ny refontina liste électorale tsy ilaina akory zany raha zay ny antanina ny antony le seni karakara zay refonte zay mihitsy ny manana fahaleovan-tena ve zay ny ilaina ny tena concertation nationale andinian'ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena na ny mpitondra fivavahana io na ny société civile na ny mpiatsehatra rehetra eo amin'ny fifidianana zany hoe ny antoko politika zany mila miara-mandinika an'izay isian'izay fahaleovan-tena sy fahadiovan'ny fifidianana zay vao miroso amin'ny alalana refonte tsika fa tsy izao dia andefa zavatra tsy kelikely ohatr'izay na hanao ambiletra fotsiny ihany hoe zay zao neto dia ity aloha ny tena atao dia atao iza manana tombontsoa amin'izao fitavozavozan'ny fitondrana zao zao ne tena hita mihitsy ny fananina heritaona sy tapany melohan'ny fifidianana ve tsika izao dia mbola tsisy zay concertation zay heritaona melohan'ny fifidianana ve tsika izao heritaona sy tapany dia mbola tsy mandeha ny refontina liste électorale nefa zany refonte zany farafahakeliny zany andany 6 mois raha mivoaka ny décret aiza ny fanendrenan'ny olona rehetrarehetra hikarakara zany nga vita ao anatin'ny ray andro mety rovolany zany raha kely vita ny seni ve ny mikarakara zany hoe izavy ny olona andeha membre ao anatin'ny CLRE dia rovina zany voanomboka ny refonte sady lisy mpifidianana kitotoandray no eto nanaovana fifidianana eto amintsika dia hiteraka olana dia zany zavatra zany mila ny firaisan-kinany rehetra mba hisian'izay concertation zay satria hiteraka loza ho an'ny firenentsika satria hiteraka crise ny fifidianana ho avy manaraka eo raha tsy vitantsika ny mamaha zay meloha